5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ahitana lesoka goavana andrafi-piariana raha toe-karena eto Madagasikara ka mahatonga ny olana amin'ny sehatry ny asa hoy ny filohan'ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Isan'ny teboka notakiny izy ireo ihany koa nandritra ny fanamariana ny fety ny asa, ny fisondrotan-karama mifanaraka amin'ny vidanga ny vidim-piainana. Ny filoha izay hanao fanambarana mikasika io amin'ny valora tsy sasany alina. Tafiakatra amin'ny lalao fiadiana ny tompon-dakeran-tany amin'ny rugby 7 ny ekipa pirenena Maki de Madagascar vehivavy. Taorian'ny hatrehan'izy ireo ny fifaninanana tany Tunisie ho Mali. Voalohany ho an'ny ekipa pirenena malagasy rugby vehivavy ny hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany, izay ho tanterahana ao Afrika Atsimo afaka 5 volana. Taorian'ny nandresen'ny filoha Emmanuel Macron ka niverenany ho filohan'ny pirenena Frantsay indray. Fanovana maro eo amin'ny lafiny asa no andrasan'ny sendika amin'izao fotoana izao. Nisy ny diabe nanehoana ny fety ny asa androany, notakiny izy ireo nandritra izany ny fanovana ny taona fisotron-dronono, tsy ho 5 amby 20 taona, ny fampiakarana ny fahefa-mividin'ny mpiasa sy ny maro hafa. Eto amin'ny fahitalavitra kolo, atena ny araba tongo kilasy sy tongo vavy. Asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia niaky ny fanamariana ny fety ny asa androany voalohan'ny volana Mey no hanomboana ny fampahalalam-baovao. Mialohan'izay dia ampatsahivina aminao fa hanao fanambarana manokana ho an'ny vahoaka malagasy mahakasika ny fisondrotan-karama ny filohan'ny Repoblika. Izay arahanao amin'ny televiziona sy onjam-peo-pirenena rehefa avy eo amin'ny valora sasany, ary hoentsika miandalana eto amin'ny fahitalavitra kolo hatrany. Makasika izay, fahitana lesoka goavana ny rafi-piariana eto Madagasikara ka mahatonga ny olana amin'ny sehatry ny asa hoy ny filohan'ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Mitaky famoronana asa eto Madagasikara. Io ny loha hevitra iray lehibe novoiziny fikambanam-ben'ny sendikaly mipiasa androany tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny olana ireo sehatra rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana raha mifanazavana. Ny rafi-piariana raha toe-karena hoy ireto farany no ahitana lesoka goavana ka mila andraisana fanapahan-kevitra vonjimaiky. Manoloana izany olana rehetra izany, loha hevitra 3 mazava no nasongadin'ireo sendika mipiasa tetsy Mahamasina. Tsika tsara midanga amin'ny vidim-piainana, miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra io dia ireo loha hevitra anankitelo dia hoe malagasy mpiasa malagasy mitaky famoronana asa, fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana, tany-tandalana, lavitry ny kolikoly ary mandry fahalemana. Ireo zany no takinay aty amin'ny fikambanam-ben'ny sendika izay nivondrona anankitelo dia ny SSM, ny CTM ary ny CSAM. Izay zavatra izay zany no napetraka androany dia ho hitantsika eo moa zany hoe anahoana ny fomba hitakinay an'izay loha hevitra anankitelo izay. Ankilany, nilaza ny SSM fa misy ezaka ihany koa atao amin'ny fanjakana toy ny fanondrotana ireo karama mpiasa saingy amin'ny ampahany ihany izany. Ilaina fandraisana fepetra entitra manaraka izay fanapahan-kevitra goavana izay. Kanange miezaka izy manao izy arak'izay eritreretiny. Fa arak'ilay teneniko teo raha tsy mazava tsara ny politika ara-toe-karena hitantanana ny firenena tsy mipetraka ny zavatra tokony atao ary izay no mahatonga antsika lasa manao pilotage fotsiny hoe lasa ohatrany hoe manao tip-top zany tsika menimenina ny azy dia manampinazy menimenina ny azy dia kanefa ny ilay vahaolana fototra, ilay olana fototra mihitsy ny tsy voavaha ao anatiny. Izay zany no antony mahatonga nay mametraka an'ilay izy hoe mila an'izay fikaonan-dongeza be zay. Nanao diabe niraisana ireo fikambanam-be mipiasa androany ary niaraka mivondrona tao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina mba hankalaza ny fetin'ny asa. Fa tsy saika nitondra ny tarainany avokoa androany ireo sendika mpiasa misy eto Madagasikara nandritra ny fanamariana ny fetin'ny asa tetsy Mahamasina. Ny fitakina ny fisondrotan-karama mifanaraka amin'ny vidim-piainana ny tena angatahan'ny be sy ny maro. Etaeta ihany koa azy ireo ny fanajanan'izao fototry ny mpiasa tsiraray fitiny kolona.
misedra olana tanteraka ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Raha mifanazavana ireo sindikaly nankalaza amin'ny fetiny asandroany, maro ireo fitakiana sy fepetran-drasana avy amin'ny fanjakana. Ho an'ireo ao amin'ny randrana sindikaly manokana, mila vaozina hoy izy ireo ny accord de protection sociale izay efa tena ela. Notsindriana ihany koa ny fampiakarana ny karama izay mifanaraka amin'ny vintim-pianana ankehitriny. Nanamafy ireto farany fa ady amin'ny fiakaran'ny volan'ny mpisotro-nono tena andrasana. Tsika ninninona resana aloha izy zany tokony fantatsika rehetrehtra tokony fanaraka amin'ny fitakiana sy ny fiainana amin'izao fotoana izao. Enay zao atao amin'ny randrana sindikaly iny efa lazainay foana hoe nenay tokony mihoatra ny $2,000 isan'olona isan'andro ny vola miditra ao amin'ny mpiasa farany ambany. Dia mazava loatra zany tokony manodidididina mihoatra ny 30% ny tokony fiakarana ho an'ny ray aman-dreny mpisotro-ronono amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ireo sendika mpiasa amin'ny paramedy kosa indray, nanambaran'ny filohan'ny sendika ny paramedy fa mbola vohitsakitsaka ireo lalàna manome ny zon'ny mpiasa izay marobe eto amintsika. Mamaly amin'ny ampahany amin'ny fangatahana ny fandraisana mpiasa-panjakana vaovao, saingy mila fandaminana iarahana amin'ireo sendikaly ny fandrindrana ireo olona ho raisiny. Nepahany ny fitakiana mpiasa ireny fatsongona mahavaly ny fitakiana rehetra. Soranay ny fanatao fa izay hoe mila tohizana, mila mafisina any aingana dia aingana. Misy fifampiresahana foana eo amin'ny ministera ny fanjakana ary ny sindika mba ahafahanay mametraka hoe ahoana ny tokony handraisana tsielisely ireo mpiasa ireo. Zava-misy ohatra hoe any amin'ny fampianarana misy fandraisana mpampianatra ray alina. Azo atao tsara ny mandrina zany aty amin'ny fahasalamana. Ankilany ihany koa, raha ho an'ireo sendika ny greffier eto Madagasikara, mbola maro ireo zo fototra tsy sitrahany ireto farany izay efa nangatahiny ampolo taona izao. Amin'ny olona rehetra misehatra anatin'ny lalàna sy mikirakira lalàna rehetra, polisy, gendarme, huissier, avocat, izay greffier tsy mba manana zany hoe autorisation de poursuite zany. Ohatran'izay nanomboka 2012 zay no nitanky an'izany hoe reclassement par diplôme zany hoe versement anatin'ny corps existant nay ao anatin'le 2005-397 tsy azonay hatramin'izao. Nefa ny ECD, ny ELD sy ny karazany zany amin'izao fotoana izao nahazo an'izay hoe reclassement avy amin'ny fanjakana zay isaky ministère rehetra. Zany hoe raha manana maîtrise dia ho lasa catégorie 6, catégorie 8 ho lasa amboninay. Maninona zany rehefa izahay no mitanky anatin'ny 10 taona mahery tsy rarahina fa ny ECD zay niasa amin'ireny ministère isan-karazany indray zany reclassena. Milaza ny haino hetsika aoriana ireto sendikany mpiasa maro samihafa ireto raha toa ka tsy misy ny tohiny ireo fangatahiny. Antinaina ho amaly ny etahitan'ireo sendika sy ny mpiasa malagasy rehetra araka izany ny fanambarany izay ho ataon'ny filohan'ny repoblika avy eo mahakasika izay fanondrota karamizay. Fa isidina kely amin'ny andro vazo faritra mena be isika anatin'ity vaovao manaraka ity. Notokanana notsofan-drano androany ny katedralina Masindahy Josefa ao miandro vazo. Tonga nanotran'izany tany antoerana ny filoham-pirenena miantso amin'ny firaisan-kinany rehetra amin'ny fiatrehana ny fahasahiranana nateraka ny toe-java-misy maneran-tany ankehitriny ny filoha nandritra izay. Abraham Randriamanana. Ny tao amin'ny distrikany miandro vazo androany no namarana ny filoham-pirenena ny fitsidiana nataony tany amin'ny faritra Menabe. Nandritra izany nanatanterahana ny sorona masina ny tsofan-drano ny katedralina Masindahy Josefa tao miandro vazo. Nisaotra ny fiangonana katolika ny filoha manoloana ny fampianaram-pinoana, ny fanabeazana ary ny asa soa tanterahan'izy ireo ho fanampiana ny vahoaka. Miantso amin'ny firaisan-kinany rehetra ny tena ny manoloana ny toe-java-misy ankehitriny maneran-tany. Izay indrindra no ilayntsika mametraka ny firaisan-kiny, mametraka ny fifankatiavana, mametraka ny fifampitsinjovana ary mampatsiahy ny teny ny toritenin'ny Papa Raimasina tamin'ny Pasika farany teo. Izay nolazainy dia ny hoe fotoanan'izao ifanomezan-tanana sy iarahana mivoaka ny aizina ampiralahiana. Ankehitriny ozy izy dia ny fihavanana sy ny firaisan-kina no ilaina, iainana marina ny tena fiadanan'i Jesosy Kristy. Izay tenin'ny Papa Raimasina izay no mba tiako ho zaraina amintsika eto androany satria ilaina tokoa ny firalahiana sy ny fifanomezan-tanana ankehitriny. Ankoatra izay, natolotra mpahay-be masy tao am-piangonana ihany koa tamin'ity androany ity ny titira manoratra ny tany amin'ny toerana iray fikarakarana marary ao Befilatanana ho an'ny Masera Karmelita. Antotanisa makasika ny valinaretina Covid-19 kosa indray. Tamin'ny fitiliana miisa 7,730 miisa 7 amby 20 ny tranga vaovao amarina
Fatratra ny Covid-19 teto Madagasikara ny 3 ka hatramin'ny 7 aprily 2022 teo. Araka ny taritra navoaka ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka, marary mafy na forme grave ny 7 amin'ireo. Tsy nisy kosa ny ainana fohy, mitotaly 7 araka izany amin'izao fotoana, ireo mbola manaraka fitsaboana manerina ny nosy. Ny fiainan'ny antotanisa makasika an'izay tranga voamarin'izay, izay tsy midika ho fanaovana atsirambina, ny fanajana ny fipetrasakana enti-miady ny Covid-19 hatrany. Fanioana ny vahoaka nambatondrazaka sy amparafaravola ny birao fohy be ny antoko tiako i Madagasikara tamin'ity herinandro ity, nisongadina nandrindra izay ny tsikera manoloana ny fitantana mpitondra ankehitriny ny firenena. Ankoatr'izay nanambara izy ireo fa manana vahaolana ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao mianta randrianay. Nanao rodo be tany Ambatondrazaka sy amparafaravola ny birao fohy be ny antoko TIM manany tiako Madagasikara tarihan'ny filohany Marc Ravalomanana. Niaona tamin'ny vahoaka izy ireo tamin'izany ary tsy afaka ambavan'ireo rehetra nandray fitenenana ny fanakianana mahavaivay ny fitondrana mijoro ankehitriny. Miaina amin'ny tany be tebiteby anjakan'ny tsy fandriampahalemana ny tany tika. Amin'ireo teneniko ireo a fandriampahalemana ny tena loza satria laha tokana miaina ary fananana tsara tsy tompo fampiandretana izy nefa nazy. Anisany nasiany izy ireo tsindrim-peo ny momba ny fitantanam-bolam-panjakana izay voalaza fa tsy mandeha amin'ny laoniny ary isan'ny teraka ny fitokoana ny mpiasa ny komina farany teo tany Ambatondrazaka ohatra. Hoentina anaovana ny fampandehanana raharaham-panjakana ao anatin'ny komina urbaine Ambatondrazaka 376 millions d'ariary. 376 millions d'ariary. Ina zava-misy migrève mpiasan'ny komina fa tsy nandray karama enim-bolana. Ny karaman'ny mpiasan'ny komina Ambatondrazaka ray volana 32 millions d'ariary. Dia ampitombo enina zay. Manodididina 200 millions d'ariary. Les subventions anaovana fonctionnement nefa 376 millions d'ariary. Raha ny tanterahana zany ny LFI tsy migrève mpiasan'ny komina Ambatondrazaka. Fa matombo grève mpiasan'ny komina Ambatondrazaka tsy vita amin'ny fanjakana ny ministère des finances ny nanatanteraka ny LFI ny laninay solomam-bahoaka. Noho izany impératif ny anaovana LFR fa tsy mahay reo. Zay dia tsoroko. Raha ny hita efa mivolonandro mpampielezan-kevitra sahady ny zavatra nitranga nandritra ny fahatongavan'izy ireo tany an-toerana. Nanambara ny TIM fa manana vahaolana ho an'ny firenena malagasy. Tsy aivina raha toa ka milatsaka ho vidiana ny taona 2024 ny filohan'ny antoko TIM Marc Ravalomanana. Raha jerena hatramin'ny taona 2024 izany dia inefatra amin'ny taona 2024 io no irotsahany ho vidiana filoham-pirenena. Tendrokely ao anaty dokam-barotsika izao fa 570 taona ny orina ny fiangonana anglikana Santa Philippe sy ny Santa Jacoba santionany amin'ireo vaovao entina aminao aorian'izay mandrapitafa vetivety ary. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux.
mamerina ny arabanao hatrany tsy misaraka aminay sy ireo vao hiara-dalana aminay anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra kolo asaiko hatrany ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany fa mankalaza ny fahadimy amby 700 taona ny orenany amin'izao fotoana ny fiangonana anglikana Santa Philippe sy ny Santa Jacob eny Ambato mitsangana Kadifotsy no tanterana androany ny fotoam-pivavahana nentina nanamariana ny fanombohana ny taom-pahakalazana amin'ity taona ity. Tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana androany nanamariana ny ivon'ny fitaom-pankalazana nisy ny fiangonana anglikana etsy Ambato mitsangana Kadifotsy izay niorina ny taona 770 tenin'Andriamanitra no raisina nandritra ny fankalazana ny hoe sambatra ny mahitsy lalina izay mandeha araky ny lalan'i Jehova. Eto amin'ny fiangonana Santa Philippe Santa Jacob tokoa isika ankehitriny araky ny fanentanana efa natao moa dia mankalaza ny 570 taonany ny fiangonana 770 220 efa nisokafana tamin'ny voalohan'ny taona tao izany fotoana izany saingy anio ny tena ivon'ny fitondranam-bavaka izany taom-pakalazana izany koa dia izany enitsika ao amin'ny fiangonana izany ny firaondraona ny fideranan'Andriamanitra amin'ny fanombohana ny taom-pakalazana amin'ny voalohan'ny volana May tahaka izao tokoa moa no festan'ny patroan'ny fiangonana Santa Philippe Santa Jacob koa dia nanasa ny taranaka rehetra ny namana tapaka ny mpiray finoana idera sy akalaza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izany. Vinatafiditra anatin'ny fanamariana ny 570 taona ny fiangonana ankehitriny ny asa fanamboarana sy ny fanatsarana ny akan'ny fiangonana. Misy moa ny tanjona izay hokendrena mikasa ny anavao ny akan'ny fiangonana ny fiangonana koa dia tsy mora ny ezaka fa elana ny fahaizantsika rehetra mirahina sy miara-mientana koa dia manentana sahady izahay izany ny amin'ny atsika rehetra entina anatanterahana izany vina sy tanjona izany. Efa nisy ny sampana izay azo atao hoe nanokatra sahady ny tsangambatony ny amin'ny fankalazana tao ny sampana koral fanilo fanantenana teo koa ny sampana fikambana mpivady laika izay efa nanokatra ny azy ihany koa nanao ny hetsika entina namariana n'izay 570 taona izay mbola eo ny sampana rehetra izay hiara-entana anao ny fankalazana fa tsy atao latsa-danja fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fiangonana indrindra. Ankoatra ny fanavaozana ny fotodrafitrasa etsika samafa ihany koa ny tanterahina tafiditra anatin'ny fankalazana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Fa tafiakatra amin'ny lalao fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja rugby lalaovina olona 7 ny ekipa pirenena makido e Madagasikara vehivavy taorian'ny niatrehan'izy ireo ny fifaninanana tany Tunisia omaly. Voalohany ho an'ny ekipa pirenena malagasy rugby vehivavy ny hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany izay ho tanterahana atsy Afrika Atsimo afaka 5 volana. Abraham Randriamanana. 5 no 14 io ny vokadalao nisarahany Afrika Atsimo sy Madagasikara nandritra ny famaranana ny fifaninanana Afrika Women's Sevens omaly tany Tunisia. Na eo aza ny faharesena ho an'ny makido Madagasikara vehivavy nandritra izany. Fantatra fa tafakatra hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny rugby à 7 féminin izy ireo tao aorian'ity lalao ity. Voalohany ho an'ny ekipa pirenena vehivavy taranja rugby ny andray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany. Manaporofo izany ny fiakaran'ny lenta ho an'ireo mpilalao raha ny fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka ny taranja rugby. Tamin'ny taondasa na tsy tsaroko izy iny faharoa sy fahatelo isika amin'izao fotoana izao tsika na tafakatra teo amin'ny final. Raha resaka niveau aloha amin'izao fotoana izao dia manana ny niveau international Madagasikara eo amin'ny resaka rugby à 7 indrindra fa natafakatra tsika amin'io nanaovantsika ny final io. Raha nandinika nareo tany amin'ny demi-final efa navoaka carte jaune anankiroa Madagasikara fa mbola nandresy ihany. Dikany zany eo amin'le resaka motivation le ankizy tena ara-dalàna eo amin'ny resaka fanomanana ara-dalàna.
Ifantoka ao amin'ny fanomanana amin'ny fiatrehinany ny lalao fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ankehitriny ny makideo Madagasikara vehivavy. Zava-dehibe araka izany ny fiaraha-mentany rehetra ho fanohanana azy ireo izay aro ny voninahim-pirenena mandritra ny fifaninanana raha ny fanazavana. Rugby zany zao a manana soloteny Madagasikara any amin'ny champion du monde. Ny dikan'izany a mitovitovy ihany ve Barea sy ny Maki. Raha tsy hainainao amin'ny fomba manetriketrika ny Barea, maninona tsy hainainao amin'ny fomba manetriketrika ny Maki de Madagasikara. Ny zavatra mbola tiako tenenina anareo ihany koa dia miampy resaka infrastructure. Zao ny kianja ilalovantsika, zao ny kianja nanomanantsika, fa tsy manana kianja ankoatran'ity ny Maki de Madagasikara. Eto zany dia manentana mahitsy hoe mba homeko kianja tsaratsara hoentina manomana an'izay le Coupe du Monde zay. Efa mandroso any amin'ny ezaka lehibe ny fikarakarana ny rugby indrindra amin'ireny sapana vehivavy ireny satria fotoana maromaro nanomanana an'ireny teto amin'ny kianja amin'ny Maki. Dia tena nandaitra mihitsy le voka-dalao zany tamin'ile fanomanana. Dia ny zavatra tiako hoe ho tenenina zany mba tokony mbola ho atsaraina ihany le fanomanana zany mba hisy fanomanana lava reny zany azahoana vokatra tahaka an'ireny mba ho reren'ny firenentsika manerana an'izao tontolo izao. Tsy ahivina ho tanterahina ny 9 hatramin'ny 12 septambra izao atsy Afrika Atsimo ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny rugby 7 féminin. Mitodika any amin'ireto ekipa pirenena malagasy vehivavy amin'ny taranja rugby, lalaovana olona 7 ireto indray aloha araka izany maso amin'ity fanatanjahantena mandra-pahitany indray ny famirapiratany Barea de Madagasikara sy ireo atleta amin'ny taranja hafa. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray. Taorian'ny nandresen'ny filoha Emmanuel Macron ka niverena no filohan'ny pirenena Frantsay indray. Fanovana maro eo amin'ny lafiny asa no andrasan'ny sendika amin'izao fotoana izao. Nisy ny diabe nanehoana ny fetin'ny asandroany, notakiana izy ireo nandritra izany ny fanovana ny taona, fisotrondronono tsy ho 12 taona, ny fampiakarana ny fahefa-mividin'ny mpiasa sy ny maro hafa. France 24. Herinandro taorian'ny niverenana nalany filoha Frantsay Emmanuel Macron. Miatrika sady ny fitakiany mponina Frantsay nandritra ny fanamariana ny fetin'ny asandroany voalohan'ny volana May, ny filoha Emmanuel Macron olona anjato ny maro androany nanao ny diabe. Takiany izy ireo amin'izany ny fanovana mikasika ny taona ny fisotrondronono, fanatsarana ny sehatry ny asa fa ihany koa ny fampiakarana ny fahefa-mividin'ny mpiasa, solontenan'ny mpiasa, ireo gilets jaunes sy ny maro hafa, samy nanatevina ny diabe androany avokoa. Ahina ny tarany fitakiany mpiasa raha toka tsy ataon'ny filoham-pirenena laharam-pameana ny famahana ireo olana ireo araka ny faneho-kevitry ny mpisehatra. Takiany izy ireo ihany koa ny fampiakarana ny karama rehetra, fanovana maro amin'ny sehatry ny asa no andrasan'izy ireo araka izany. Izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Amin'ny anaran'ny ekipa rehetra ny totona fotsy sy nahandro mahamasaka ny vaovao natolotra androany ny hitondrako ny teny fisaorana sy firarian-tsoa. Ho anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fiarantsika no tapitra treto. Maro ny fandaharana anasainanao hatrany eto amin'ny vita lavitra kolo, isan'izany ny fandaharana journal de l'économie. Iompana betsaka manodidina ny fanondrota-karama araka ny nampanantenainy ny filoha, izay nanasaina manokana ny mpaitoekarena Hugues Johnson. Aorian'izay ny horonan-tsary mitondra lohateny Forever My Girl, horonan-tsary amerikanina somary dramatika nivoaka tany amin'ny taona 2024 tany izy io, saingy anasana ao hatrany veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.